Faly miarahaba antsika indray ny tenako amin'ity andro harivariva ity. Hiresaka eto mikasikana événement politique zany misy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Misy zavatra ohatran'izao. Nisy tsika reny nahita na tamin'ny haino aman-jery zany na tamin'ny ataontsika hoe na tamin'ny Facebook indrindra hoe misy parlementaire frantsay zany ataoko hoe tonga teto Madagasikara. De ireo parlementaire frantsay ireo moa nanao fanambarana mihitsy izy amin'ny resaka Russie hoe raha tsorina zany ny votoatin'ny zavatra nolazainy indrindra ny lehibeany zany lehibean'le commission anatin'ny assemblée nationale an'zareo frantsay mikasika ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy France. Izay commission zay lehibeany mihitsy ny tonga teto Madagasikara niaraka tamina délégation. Izy koa moa no lehibean'ny délégation. Nanao fanambarana izy hoe raha fiheziko le izy satria tsika tsy hijery an'le tena hoe inona le zavatra ohatran'ny hoe littéralement zany resahany fa tonga de tsorina hoe anakana izy zany amin'ny fomba rehetrarehetra ny influence russe eto Madagasikara. Manaraka an'izay zany ohatran'ny hoe tsy anaiky zany zareo amin'ny hoe comportement ny mpitondra malagasy na ny amina resaka fitondrana amin'ny resaka eo tsinitsinyavina zany ny fiaraha-miasa amin'ny frantsay. Tena nanao an'izay mise en garde zay izy namoaka an'ireny moa ny gazety antsoratra. Zay ny tena hoe zavatra nisy. Za manao an'le analyse foana amin'le politologie zany io. Ataoko hoe mifanandrify tamin'izay nahitatsika hoe nisy inona ty izy teo mpitantana antoko politika. Mpitantana antoko politika zany anankiroa mihitsy nanao fanambarana. Nanao fanambarana ary zareo reo zany fanandrify an'izay amin'ny resaka parlementaire frantsay zay ny andravana ny anteny meram-pirenena malagasy. Le amin'izao endriny zao io zany. Ato anatin'ny fanavaozana. De rehefa nanao fanambarana ary zareo reo taloha zareo zany aloha efa fantatra hoe tena nanao déclaration officielle ary zareo hoe ny antoko politika tantanany zareo sy natsangany zareo tena manohana ny mpitondra ankehitriny ary manohana ny fanavaozana zany. Iny moa tsy maninona iny fa zay ma politicianina amin'ny politicianina hoe na ianao zany ataoko hoe manohatra na ianao pomba na ianao anelanelany zany moa eto Madagasikara tsy de misy loatra zany tsy Afrika. De ny zavatra tiako tenenina hoe raha nanao an'izay izy mety aloha zany ny nataony satria zay mihitsy ny antom-pisiana antoko politika. Na izany na tsy zany ny olona tsy nanao déclaration officielle tsy midika hoe manohatra ry zareo na manohana. Satria be da be ange reo no tsy ny olona nanao déclaration officielle. Reo rehetrarehetra hitatsika reo hoe mpitantana politika sy ny antoko politika reo ataoko hoe misy miara-miasa fa tsy mbola nanao déclaration officielle mihitsy manohana ry zareo na manohatra ry zareo. Ino moa ajanoko eo satria fanandrify amin'le zavatra tiako hazavaina ihany zay nanazavako an'izay zavatra zay. De reo zany tena akaikin'ny fitondrana amin'izao mihitsy satria tena ao anatiny mihitsy ry zareo ataontsika miara-miasa. Ataovy ny hoe misy koa antoko hafa zany miara-miasa fa tsy de tena hoe hitanao zany le action ataony. Fa le reto anankiroa nolazaiko reto zany tena hoe manao action mihitsy no etsy sy eroa manapotra an'izay zavatra zay. De eo amin'izay zany mantsy ny vahoaka le hoe tehaka zany ny vahoaka amin'izany hoe mety fa ty aza tena hoe antoko politika tena anaty vilanin'ny mpitondra mihitsy. Nefa samy teny hoe raha vao le assemblée nationale. Fandravana ny assemblée nationale nanaiky amin'izay daholo ary tena nitolomana zay. Toloman'ny olona zay. Ary nangatahan'ny olona. Zay fandravana zay. Za koa anisan'ny ataoko hoe d'accord amina resaka ohatran'izay. Fa misy zavatra ho hazavaiko mantsy ny rehefa avy eo hoe inona le mikomaky. De rehefa nisy zay zavatra zay tsy tonga ho azy ny reny déclaration reny na tamin'ny parlementaire frantsay na tamin'ny ry zareo mpitantana politika. De
Rehefa tonga amin'izay zany le reto parlemanta frantsay reto, tena tsy nasiany sira le assemblée nationale eto Madagasikara aloha. Na ny homologue aza tsy nionany. Zany hoe tena tsy nasiany zareo resaka mihitsy hoe io assemblée nationale io. Satria misy olona anatin'io zany ataoko hoe nifandray tamin'ny Rosianina. Ataoko passé le izy. Nifandray tamin'ny Rosianina le olona anatin'ny assemblée nationale. De ino moa ataoko hoe safidy iny fa hoe tena manapotra an'izay tokoa ve le olona, sa hoe mandeha manao ataotsika hoe visite officielle na tsy officielle ny Russie le olona. Zay ve no entina tany andrefesana azy fa miaraka amin'ny Rosianina izy, tsy haiko fa samy manana ny eritreritra ny olona. Samy manana ny hoe mety manana mitanjona ihany koa izy. Zay le izy. Moa tsy hanakihana nazy amin'izay zavatra zay fa ataoko hoe ny resaka ara-pifandraisana ohatran'izay ilaina. Na izany na tsy izany, mahatonga saina aloha ny hoe maninona ny le mpitarika politika tena hoe mialatsiny manona voambolana tena hoe fervent be amina fanohanana ny fitondram-panjakana ankehitriny, indrindra ny filoha ankehitriny zany. Zay aloha zany ray tsy tonga ho azy zany fa efa resaka eny ambony efa nalamina teny ambony latabatra. Hoe zay le fitakiny. Ty amin'izay zany le micmac. Le micmac zany de izao. Rehefa tonga iny tolona iny amin'ny 25 septambra mantsy zany mankalaza an'le hoe pic. Satria ny hetsika rehetrarehetra tsy maintsy misy pic hoe eto izy zany tena hitanao mamay vay tonga amin'ny faratampony. Amin'ny 25 septambra zany feno herintaona eo. Ny tolona teto Madagasikara tamin'ny fanovana io. Alohan'izay zany zareo mangataka an'izay fandravana zay. Raha tonga nefa ny le amin'ny 25 septambra hoe fankalazana an'le pic nampahombo ny tolona io, tsy izay le nitakiana teny an-kianja. Nitakiana teny an-kianja zavatra tonga de bambaray mitambatra, zany hoe tsisy hoe ny assemblée nationale fotsiny no angatahana ravaina anatin'izany ny CNI, ny HCC, ny hoe ny constitution an'le 4e république mihitsy le institution politique rehetra miaraka aminy. Zay zavatra zay zany tena nangatahana niraisan'ny olona rehetrarehetra satria nahitana lesika reo institution politique reo zany hatramin'izay. Zay zavatra zay zany tsisy hoe nanavahana hoe iretsy ihany aloha rangano tokony ho ravaina, fa ny ambiny zany hoe alomba ho eo ihany zareo, tsy izay mihitsy. Nangatahana ny ravahana daholo izy rehetrarehetra reo, rehefa niravaina ange reo fa nanaovana décret reo fa naverina rehefa avy eo. Reny olona reny mahay miprevoir reny raha olona avy any sovietika zany na avy any Russie ankehitriny, mahay mitsinjo reny hoe inona ny zavatra mety hitranga, mety ho avy. Satria manao an'izay ny mpianatra any Russie indrindra ny tany amin'ny andron'ny sovietika tsy fantatra fa mety izay ihany no nitohizana. Tsy maintsy manao logika, tsy maintsy misy izay. Tsy maintsy mahafantatra anao inona atao hoe syllogisme. Betsaka ny amina hoe resaka inona ny atao hoe étude de fond ohatran'izany zany ny amina resaka logika manao an'izany daholo. Rehefa tafiditra amina université risy na vahiny io zany na rusianina anao. Zareo moa efa manao an'izay raha teo any amin'ny école primaire, secondaire de efa manao an'izay zareo. De ny zavatra tiako tenenina mandeha be zany zay le dénigrement mikasika ny Russie zay, fanaratsiana sy ny karazan'izay, tena apotra mihitsy le olona mitovy an'le talohan'ny 25 septambra mihitsy ny zavatra misy amin'izao, fa resaka Russie fotsiny le izy ndray, fa tsy resaka tamin'izany hoe analana an'le mpitondra teo aloha. Zay ny zavatra misy. Ohatranahy moa za tsy taitra amina resaka ohatr'ireny satria fanehoan-kevitra ny azy reny anjaran'ny vahoaka no mamaritra hoe mbola aiza i Madagasikara hatramin'izao, aiza ny vahoaka malagasy hatramin'izao. Zay zany ny zavatra tiako ambara amin'ity androany ity, andro harivariva ity, fa de fampiresaka eto ihany tsika, mifampita vaovao, mifampita hoe inona ny zavatra misy zany amin'ny alalan'ny analyse politika na géopolitika ataoko eto amin'ny ankapobeny. Mankasitraka antsika rehetra.